Yetry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy. Yetry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy. Amen. Misaotra manokana ny tompontsika amin'ity andro an'ity a. Mbola ao anatin'ny lohahevitra ihany tsika hoe ny fanjakan'Andriamanitra. Inona ilay lohahevitra? Nanomboka tsika tamin'ny tapabolana momba ny hoe Jesosy raha nitsangana tamin'ny maty dia mbola nijanona 7 andro teto ambonin'ny tany izy, nampianatra tema anankiray, lohahevitra iray no nampianarany nandritry ny 7 andro, ny fanjakan'Andriamanitra. Fanjakan'Andriamanitra zay ny nantanterany nandritry ny 7 andro. Dia nanomboka tsika nijery hoe ny antsoina hoe fanjakana dia faritra anankiray, na toerana anankiray, na domaine anankiray, satria nyraisintsika lay amin'ny teny anglisy hoe kingdom, dia hoy isika hoe king dia sy ny dom, dia raisintsika hoe domination na dominion na domination na dominion, dia raisintsika koa hoe domaine mba amora na ty diavantsika anazy. Dia hoy isika hoe natsoina hoe kingdom zany dia domaine anankiray zay misy domination na king. Aveko fandroany mba homora amintsika mahatsiaro azy, ny antsoina hoe kingdom zany moa dia teny anglisy momba ny hoe fanjakana. Inina raisina mihitsy le hoe kingdom mba amora ny atsarovantsika azy. Ama dia raisitsika hoe king, domination, domaine. Dikany hoe kingdom zany dia izao mpanjaka anankiray zay midomine ao anatina domaine iray na territoire anankiray. Dia tamin'izay fotoana izay ka raha vao nanombokatsika dia hoy isika hoe ny ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra zany dia Andriamanitra no mpanjaka, dia izy no midomine na izy no manapaka. Zay eo ampony no tanterahana, zay kasainy no atao, zay tanjo no tanterahana amin'izay toerana anjakana. Isika zany raha ao anatina kingdom na hoe toerana zay anjakan'Andriamanitra dia zao ny fahamarinana. Ny sitrapon'Andriamanitra no tanteraka amintsika, zay kasain'Andriamanitra no tanteraka amintsika, zay ampon'Andriamanitra no tanteraka amintsika. Amen. Fa ny condition zay dia izao, izy midomine. Inona le condition le izy? Ataovy mafy tsara. Dikan'izay zany dia hoe izy no mitondra, zay tiany no atao. Rehefa izy no mitondra, zay tiany no atao, dia zay kasainy no tanteraka, zay ao ampony no tanteraka, zay sitrapony no mitranga ao fiainantsika. Amen. Zay ma kingdom. Dia tamin'ny heriny androany resaka manokantsika momba ny fanjakana ihany, ny fanjakan'Andriamanitra, dia hoy isika hoe mizaka anankiroa ny fomba fanapahan'Andriamanitra hevitra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Voalohany, ny seza fiandrianana dia fitsarana marina, ary ny faharoa, ny seza fiandrianana dia seza fiandrianan'ny fahasoavana. Inao fa tadidintsika tsara, zany hoe Andriamanitra zany eo amin'ilay toeran'ny fanjakany afaka manapa-kevitra ny fiainantsika amin'ny alalana fitsarana marina. Mitsara izy hoe zao natao n'ity, zao natao azy noho izany, satria mitsara izy. Zao natao ny fahavalony, zao natao azy noho izany, satria tsara marina izy. Fa zao koa nefa afaka misafidy ray faharoatsika dia le hoe fiainana ao ambany fahasoavana tanteraka. Zany hoe tsy le seza fiandrianana fitsarana no iainantsika, fa le seza fiandrianana fahasoavana. Noho izany rehefa fahasoavana dia izao tsy tsarain'Andriamanitra isika amin'izay ataontsika, fa noho ilay fahasoavany no anaovany zavatra amin'ny fiainantsika. Ny lalam-pahasoavana dia tokana Jesosy Kristy Tompo, ary ahoana ny atonga anaty tsy ho tsaraina dia hoy isika hoe aza mitsara tsy ho tsaraina. Jesosy mihitsy ny teny aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Dikan'izay zany raha ohatra ka tiako amin'ny fiainako hoe zay iainao ambany fahasoavana fa tsy tsarain'Andriamanitra, dia hoy isika hoe manomboka amin'iny fotoana iny tsy mitsara na iza na iza, tsy manakambagana amina iza na iza. Raha ohatra ka motika fiainan'olona anankiray dia voalohany isika dia andefasan'ny olona sy tantara-piainan'ny olona
hafahafa eo alohan'le olona dia nompihy tsara sy teny zavatra be diabe le olona satria fantatry ny devoly fa raha vao mitsara isika marana fa mety tena diso le olona tena nanao ny tsy mety le olona fa tsy anjara antsika no mitsara fa raha vao mitsaratsika dia tsy maintsy tsaraina tsy mahasoa antsika nefa ny eo ambany seza fiandrianan'ny fitsaran'Andriamanitra fa mahasoa antsika dia ny eo ambany sezan'ny fahasoavana. Amen. Itoy tsika androany ary kingdom nanomboantsika dia aveo tsika niaraka tamin'ny grace na fahasoavana ijery ny tenin'Andriamanitra indray tsika androany. Teneny hoe tenin'Andriamanitra hoe rasika anabavy tsika kristianina tena tiatsika ny asan'ny fanahy masina indrindra fa isika fiangonana taty aoriana tena tiatsika miracle tena tiatsika ny mihetsika ambany fahasoavana mihetsika le fahagagana tena tiatsika ny manao hetsika ara-panahy tena tiatsika indrindraindrindra ny entina mbavaka fa zao ny fahamarina nagalasika nambavy ny fanjakan'Andriamanitra dia eo ambany tontolo anankiray antsoina hoe tontolon'ny tenin'Andriamanitra teneny hoe tontolon'ny tenin'Andriamanitra hoe andehantsika hiaraka maky filazantsara ny jaune toko voalohany filazantsara ny jaune toko voalohany atombontsika amin'ny andininy voalohany voalohany ka hatramin'ny fahaefatra zao mbaky ny tenin'Andriamanitra ary tiako hiainy tsara ianao fanova zavatra be diabe amin'ny fanomponao ty afatra androany ty ary te hilaza aminao hoe tsy tonga eto ianao androany andray vavaka fa tonga eto ianao hianatra amin'izay any aoriana any ianao indray mivavaka ho an'ny hafa ianao indray no lasa fahasoavana ho an'ny hafa fa le izy mila manaiky ovy ianao androany miena le amen avy mila manaiky ovy ianao dao ary tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary zao na dia iray azy tsy hoe ratsy ny vola fa ratsy inona onzy izy ratsy ny teny andiny faefatra izy no nisy mpiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona galasika nabavy zao ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra dia ilain'ny fanahintsika sy ilain'ny fiainantsika andavanandro tahaka ny hoe tahaka ny io fiainantsika tsiraray avy io mila rivotra mila fahazavana dia tahaka izany mila ny tenin'Andriamanitra tsika isanandro isanandro ny fanahintsika sy ny aitsika dia midépendre na hoe tena miankina be diabe amin'ny tenin'Andriamanitra tsy hoe miankina be diabe fotsiny fa miankina tanteraka amin'ny tenin'Andriamanitra raha vao amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika dia tadidio miankina tanteraka amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainantsika tsiraray avy zao ny fahamarinana raha vao tsy misakafo ianao dia maty raha vao tsy misakafo dia maty makina ve zany na manam-bola be tahaka ny ahoana ary ianao raha vao tsy misakafo dia maty satria maninona tsy vola no ekinany fiainany fa mila misakafo isika dia tahaka izany koa ny tenin'Andriamanitra ny fanahintsika sy ny fiainantsika ray manontolo mihitsy no mila tenin'Andriamanitra ry havana marana ny zavatra mampalahelo nefa amin'izao vaninandro zao dia izao betsaka ny kristianina manambany ny tenin'Andriamanitra tonga dia tsoko hoe manambany ny tenin'Andriamanitra za zao mba metraka fantahina amintsika tsiraray azy rehefa tonga any am-piangonana ianao inona ny andrasanao indrindra ao am-piangonana
ianao ve fa mba nametraka zany fantanina zany tao anatinao hoe rehefa andeha ho any am-piangonana inona ny andrasako indrindra any am-piangonana, inona ny tena antenaiko indrindra any am-piangonana. Rehefa niala tany an-trano ve ianao dia efa nametraka tao anatin'ny fisainanao hoe mody ato aho rehefa avy eo tsaka kokoa noho ny za mivoaka. Satria maninona tsy hoe ho any am-piangonana fa iona amin'Andriamanitra dia andray fanalahidy avy amin'Andriamanitra satria hiteny amiko Andriamanitra. Ianao ve fa mba tonga saina tamin'izany zavatra zany tamin'ny fiainana hoe hiala tao trano androany maraina miverina eto tsara kokoa no za miainga. Ianao ve fa mba tonga saina tamin'izany hoe hiala tao trano andeha ho any am-piangonana hira any dia rehefa avy eo andray tenin'Andriamanitra dia fantaniako raha ohatra ka andray tenin'Andriamanitra ako efa ny tenany vonona ve ianao andray tenin'Andriamanitra. Ole olona anankiray izay tsy mety amiko ny pasteranareo mantsenahako dia natany le olona hoe fa maninona tsy mety aminareo, tsy mety aminao pasteranay, dia pasteranao koa tsina mibaikobaiko be manitsinitsy be fa inona ny teneniny ozy izy hoe rehefa mankaty am-piangonana mila mitondra taratasy stylo. Zany hono natezitra anazy tamiko hoe mitondra taratasy stylo, mitondra kahie. Galasika nabavy, raha sarobidy aminao, raha tena fantatritsika ny tombam-bidin'ny tenin'Andriamanitra, tsy misy kristianina na iray azy ka tsy andrainao toriteny. Tenenkeno akaikinao tsy hainao ny asiny hoe fa dia mamely any izy. Enoy tsara galasika nabavy fa misy teboka efatra eto zaraiko aminao, inona ny mahasarobidin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa voarainao reto efatra reto mandraisa fanapahan-kevitra io. Tsy ny devolo no mahery. Enoy tsara, tsy ny devolo no mahery fa isika kristianina ny faible. Mafy loatra ve zany teniko zany? Fantara lasika nabavy fa ho an'i Jesosy Kristy Tompo ny devoly dia fahavalo efa resy. Zany hoe raha tena kristianina tsy resin'ny devoly zany. Tenenkeno akaikiny hoe tsy resin'ny devoly zany hoe fa inona ny faiblessin'ny kristianina? Ny faiblessin'ny kristianina na hoe ny mampahalemy ny kristianina, ny mampaharefo ny kristianina dia izao: tsy mahalala ny zavatra tena tokony fikirana, tsy mahalala ny zavatra tena tokony ananana. Anombotsika ary inona ny ilaina ny tenin'Andriamanitra? Voalohany indrindra dia izao: ny tenin'Andriamanitra dia teny fiainana. Teneny hoe teny fiainana hoe manina tsara. Novakitsika teo tao amin'ny jaona toko voalohany, filazantsara ny jaona toko voalohany, ny zavatra lazainy dia hoe izy no niavian'ny fiainana. Zany hoe raha vao tsisy tenin'Andriamanitra zany dia tsisy fiainana. Ino tsara fa aka ohatra anankiray tonga dia apieka ianao rehefa avy eo. Inoy aloha raisinao to an'izay mandray noty rehetra, azonao atao mitondra tablety manoratra amin'ny telefona, fa za tena manentana anao soraty. Ny fiainana rehetra zany raha vao avy amin'Andriamanitra ny fiainana. Enoy tsara, ny fiainana avy amin'Andriamanitra dia tsy vokatra diplôma, tsy vokatra vola, tsy vokatra tenin'olona, fa ny fiainana avy amin'Andriamanitra dia vokatra ny teny. Ny teny dia mamorona fiainana. Raisinao teloha, mamorona fiainana ny teny. Faharoa, mitondra fiainana ny teny. Fahatelo, manarina fiainana ny teny. Faefatra, manatsara fiainana ny teny. Mamorona, mitondra, manarina ary manatsara. Ny abetsaky ny fiainana sy ny kalitao am-piainana dia mifamatotra amin'ny tenin'Andriamanitra. Enoy tsara zao famarinana tsotro zao. Raha mbola namorona an'izao tontolo izao Andriamanitra, dia inona ny namoronany azy?
teny. Rehefa vitan'Andriamanitra zay niforoniny tamin'ny teny, dia ny baiboly milaza hoe tsara indrindra izany. Zay ve ilay izy? Rehefa nanomboka tonga kosa ny devoly ka ny teny, dia nanomboka teo tafiala tao anatin'ny saedena ny zanak'olombelona, dia Adama sy Eva, dia nanomboka ny aina fahafatesana amin'izay. Ino tsaka ka lasaka mabary. Raha voasarahantsika amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainantsika, dia fahafatesana ny ao ambadika.